Raha ihany koa no mitondratsika mankany amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray azo atao tsara ny mampiena hatramin'ny 500 isan-jato ny fahantrana iainan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny ray andro monja araka ny famelabelaran-kevitra izay noentin'ny fikambanana FMIMA na izay tarihin'Andriamatoa Ratsietson Jean-Jacques zany tamin'ity androan'ity ny tenany no nanao izay famelabelaran-kevitra izay tetsy amin'ny espace Mongote Andrifanambojanahary vahaolana arosan'ny fikambanana araka zany ny fandaninan'ny fampiarana ny didim-panjakarana ohatra telo dia ny fampiakarana zato isan-jato ny sandan'ny ariary izay hitarika hatrany amin'ny fampianana ny vidin'ny entana ho atsasany ao anatin'izay ihany koa ny fanafoanana ny antsointsika hoe marché interbancaire de devise na ny MID eo ihany koa anefa ary vahaolana narosiny ao anatin'izany ny tsy fisian'ny fiovaovana ao anatin'ny tahanvola zany ao anatin'ny fanakalozana ny vola vahiny ireo rehetrarehetra ireo moa dia everiny fa hitondra hatrany amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny Madagasikara ary manohitra tanteraka ny sin'ny fampindramam-bola na ihany koa ny fitrosan'ny Madagasikara amin'ireo sehatra samy hafa eto ambonin'ny tany ny fikambanana satria dia efa mahatratra hatrany amin'ny $7 miliara izany trosa izany ho an'ny Madagasikara.